Eo amin'ny sehatrin'ny fihompiana manoloana ny firongatrin'ny gripan'akoho lafrantsa amin'izao fotoana izao nandray fepetra amin'ny anakanana izany amin'ny fomba rehetra tsy hidra eto Madagasikara ny ministra Anthelme RAMPARANY-I Madagasikara moa izay manana mponina betsaka milona ao anatin'ity tontolo ny fihompiana ity. Tsy hisy ny atody manomboka amin'ny volana jolay ho avy zao hatramin'ny faran'ity taona 2024 ity raha sanatria tonga eto Madagasikara ilay gripa aviaire tsikaritra ao France amin'izao fotoana zao hoy andriamatora RAMPARANY Anthelme ministrin'ny fiompiana. Mba hiarovana ny sehatrin'ny fiompiana koa sy ny famokarana atody tokoa dia nilaza ny ministera tompona andraikitra fa efa nisy ny fepetra niraisina. Tsy maintsy amina pays izay déclaré fa endème io maladie io no anafarana an'ilay poussin aloha zany. Raha izay ny transitiny ao a France dia tsy azo atao par voie terrestre ny transport, tsy ekena zany izy raha hoe nandeha train na nandeha tomobile fourgonnette na ohatry zany, fa tsy maintsy par avion, ohatra hoe miala avy any Angleterre ohatra zany dia tonga dia ao Charles de Gaulle, de Charles de Gaulle dia Antananarivo Ivato. Tonga eo Ivato izy dia mbola manao engagement koa reo importateur fa tsy maintsy amina toerana mitokana ny anaovana ny élevage io quarantaine zany, tsy maintsy mise en quarantaine. Zay vao azo aparitaka amin'ny éleveur rehetra eto Madagasikara. Nanome ny heviny mikasika ny fiakaran'ny vidin'ny enomby sy ny anankisoa ihany koa ny ministrin'ny fiompiana. Maintso ahatrany misy ny bozaka zany no an'ny omby dia mety tsara ny omby dia raha vao dia zay zany no misy impact aty amin'ny eo ihany koa le système d'inflation général misy ny fiakaran'ny PPN azadiny fa reo boucher reo ange mividy menaka izy fa tsy ny omby amidiny io no haniny, mividy menaka izy, mividy siramamy izy, mividy ka miakatra daholo ny vidiny reny dia tsy maintsy mampitombo ny bénéfice koa izy ao anatin'le activité dia ny henakisoa moa zany dia ao anatin'ny phase de relance ny élevage ny henakisoa zay zao tena mety aminay io fiakaran'ny ny vidiny henakisoa io aloha zany satria plus miatsara ny vidiny kisoa plus motiver le olona anao an'ilay fiompiana. Tsika mieritreritra foana le hoe miakatra ny vidina hena, mba imaginareo raha midina arivo ariary ny vidiny hena, raisy koa le inverse, ahoana ny niveau de vie na ny fiainan'ireo mpiompy amin'izay fotoana zay. No mavisa ministry ny fiompiana andriamatora RAMPARANY Anthelme fa hiadivana amin'ny alatromby dia ametahana boucle électronique ny sofiny mba hahafahana manaraka azy reny. Efa ampanatotosana izany tetika azy zany ny ministera piay ankehitriny.